Alan'ny alakamisy 9 novambra 2024 manolotra ny araha-bomba-piraritso top classe top vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Eliza Herman. Miarabanao Mikarandrimbolaza miaraba sikagnaby mpanaraka fampahalalam-baovao eto amin'ny TV+ Madagascar. Menantsika vetrany ary ireo lohatenim-baovao nisongadina tamin'ny ity any hoe tino lava ny fitsarana tao Port-Louis androany 9 novambra nifangatahana fahafahana vonjo maika ny Mamiena Ravatomanga napetraka ireo mpisolo vavany iveriny hodinian'ny fitsarana ny Raramamy Ravatomanga ny 10 novambra 2024 taorian'ny fiakaran'ny fitsarana androany. Mbola ito eo anatin'ny 3 andro manaraka ny rotsakorana indrindra ho an'ny fahatry ny afo voatany raha ny fanazavany ny foibe famantarana ny toetrandro. Tsy hofoanana ny police de la route faiompana amin'ny fanentanana sy ny fanabeazana ny olo-pirenena mahakasika ny fitondran-tena eny an-dalabe hoy ny tele general ny police pirenena. Mbola mitohy ny fitokonana ny mpianatra Opitsabo mianatra asa sy manampy eny amin'ny tokam-pahasalamana sy hopitaly mpanjakana amin'izao tantatry ny mpitarika eo anivon'ny vondron'izy ireo androany. Ny Rara Mamiena Ravatomanga avy hatrany no anomboantsika ny fampahalalam-baovao no lavy ny fitsarana tao Port-Louis androany 9 novambra ny fangatana fahafahana vonjomaika ny Mamiena Ravatomanga napetraka ireo mpisolo vavany. Iverina hodinian'ny fitsarana ny Raramamy Ravatomanga ny 10 novambra 2024 taorian'ny fiakaran'ny fitsarana androany taorian'ny fitsiriana ny fahasalamana dia nanapa-kevitra ny tribonalin'ny Port-Louis fa hotazon'ny mpitandron'ny filaminana i Mamiena Ravatomanga manomboka androany afa tsy miverina any amin'ny hopitalin'ny Tsaboina azy intsony. Niverina ny hoe noho ny FCC androany marany i Mamy Ravatomanga niatrika fanadihadiana lalindalina kokoa melon'ny atreha ny fanadihadian'ny tribonaly ny distrika ny Port-Louis. Androany tamin'ny folora maraina no nigadina tao amin'ny Financial Crime Commission FCC ny mpandraraha Mamy Ravatomanga niatrehan'ny fanadihadiana lalindalina kokoa nahatradiny roa ny fanadihadiana nivoaka ny FCC indena tamin'ny mitatao vovonana nambara mpisolo vavany Sidarta Aoltar fa mbola mitohy ny fanadihadiana amin'ny andro manaraka ary mety toy izany mandritra ny farany herinandro aza raha nambarany FCC misy ampoly ny fanadihadiana hoatrehan'ny Mamy Ravatomanga ari mahakasika raharaha maromaro izany. C'était convenu hier avec la FCC qui, dans une collaboration mutuelle, nous peut faire avancer l'enquête et en même temps faire une procédure légale. Alors, il est correct pour dire qu'ils ont dit, après la session d'interrogation, nous pouvons procéder à la cour de Port-Louis pour lui passer une charge provisionnelle. Et après ça, bien sûr, à cause de ces conditions médicales, je pense qu'il va être reconduit à la clinique. Toujours pareil, ces conditions restent pareilles, sous supervision médicale. Ça n'est pas de mon essor, c'est le corps médical qui peut décider dans quelle façon nous pouvons procéder. Et bien sûr, la FCC finit collaborer entièrement pour make sure que tout passe dans l'ordre et qu'il n'y a aucune menace pour la santé de mon client. Tamin'ny 12 atoandro nivoaka ny FCC Mamy Ravatomanga hamonjy ny fitsarana amin'ny distrika ny Port-Louis mba hanafianganana ny raharaha hoy ny mpisolo vavany. Nametraka fangatahana ny fahafahany vonjimaiky Mamy Ravatomanga ireto mpisolo vava ireto fangatahana izay nilaviny ny fitsarana tao Port-Louis. Iverina hodinian'ny fitsarana ny raharaha Mamy Ravatomanga ny 10 novambra 2024 taorian'ny fiakaran'ny fitsarana androany. Taorian'ny fitsiriana ny fahasalamany ihany koa dia nanapa-kevitra ny tribonaly ny Port-Louis araka ny tatitr'ireo mpitsabo fa hotazomy ny mpitandro ny filaminana i Mamy Ravatomanga manomboka androany fa tsy miverina any amin'ny hopitaly ny Tsaboina azy intsony. Il n'y a pas de problème, nous pouvons bien passer par le protocole voulu, la procédure voulue, et nos clients peuvent passer par tout ce protocole qui est bien là. Alors là, quand on trouve l'IPA en cellule, là-bas, il peut être examiné par ce choix, par ce médecin. Et c'est le médecin qui peut déterminer si pas il est bien pour rester dans la cellule ou soit il est dans une condition à risque quand il besoin dans la clinique. Police là m'a bien la peine de dire où, moi pas connu. Seulement le docteur traitant pour le joindre là-bas. Tamin'ny alalany fauteuil roulant araka izany ny nivoany Mamiena Ravatomanga ny fitsarana tao Port-Louis ary nitondrana azy tao amin'ny hôpital Dr. AG Ejitou
Nampidirina tao amin'ny coronary care unit nyity hôpitaly ity izy nanomboka andro any. Ny fitsarana ao Port-Louis izay namoaka didy fa tsy miverina amin'ny clinique premium care ao Phoenix toerana an-tsaboana azy nanomboka ny 20 oktobra intsony izy taoriny ny akarany fitsarana andro any. Afasamy nanao hetsika ny pomba sy ny mpanohitra ny be ny tanàna Rakotoary manana Entso na Tota androany maraina teny Andorany fotsy. Nisy ny fotoam-pivavahana hitondra nambavaka ny bentanàna Entso Rakotoary manana di Tota niarana tamin'ny vahoaka izay tsy manaiky ny fialany 10 taona no feptaona iasan'ny bentanàna ka ilaina ny fanajana izany raha nambaran'izy ireo itsy ankilany misy ireo GNZ manome feptaona 27 azy amaly ny fitakiana mitatra ny vaovao sy Belarandrimazavy amin'ny sary ny fetra Andriamananjara. Nienja andro ny tady tetsy Andoharany fotsy androany maraina satria samy naneho ny tao ampony na ny pomba na ny mpanohitra ny bentanàna. Ho an'ireo GNZ dia ny fitakiana sy ny mangarahara amin'ny fitantanana sy ny fialany bentanàna no ilain'izy ireo. Maro ny fanaparefarefana ao anatin'izany izay fitakian'ny olona enanivon'ilay fokotany dia ny fanalana ny ranotany izay nanaovana ny terrain io izay tsy hita izay nanaovana azy tafiditra anaty kitapo-mbola mpanjakana ve sala isazy marina. Faharoa manaraka an'izany ny vola miditra tamina posy tamina bajaja tamina rehetra izay milaza fa efa tsisy quittance intsony tao anatin'ny 2 taona lasa tsy misy tafiditra ty anaty kitapo-bola ny commune ka ilaina fanazavana ho an'ireto vahoaka malagasy reto. Anatin'ny tolona taonay manome feptaona zay 2 ora ao anatin'ny 2 ora no andraisan'ny andraikitsany ary miantso ny conseil communal ihany koa sola nareo misalobokoma miaraka amin'ny be ny tanàna io patongo zao ny fotoana lazao an'ny vahoaka ny maharary azy sy ny zava-misy marina mety sy ny tsy mety teto amin'ity communauté. Vao tsy ela ny fividianana ka mila ajaina ny safidim-bahoaka hoy kosa Rakotoary manana Entso di Tota saingy vonona ny anaraka ny fandaminana napetraka izy. Tsy azo ekena kosa ho izy hoe olona avy any ivelany no mitarika korotana ao Andoharany fotsy. Tsy miopiefy ihany koa ny ponina ao ary manaprofo izany ny fitoam-bavaka izay natao androany. Misy mitady fanazavana zany afaka tonga ao Brao izy indrindra ka resaka CFFA zany CFFA afaka tonga mihitsy izy voavina falifaly vahoaka tamin'ny sanina na me zavatra vetsaka be ho an'ny vahoaka afaka tonga izy ka raha io ve ny angatahana ho ravana na ohatroatra zany vahoaka malagasy mihitsy nefa tsy tianao zany raha izay ndray miembotra indray tsika raha izay fa alao ilamina dia manaraka ny fandaminana rehetra. Raha isy fifidianana afaka ray volana dia anjarako mieritreritra mbola anao asa tsy alao intsony. Raha misy fifidianana afaka 3 andro dia atao ny 3 andro. Arakarak'izay teniny any ambony zany dia zay fa tsy misy hoe misy olona kely miteny hoe mialy ianao dia mamandrika commune fa tokony tsy mety kosa zany. Tsy hoe ny antsika eto tanàna alamina dia tokony alamina arak'izay. Fa ny olana le avy any ivelany no mitady teto ka tsy fantatra intsony na androba na ninona ny eritseriny satria mbola tsy voaroba teto amin'ny tanànantsika. Raha ny fantatra dia nisy ny fampiresahana teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanao fihetsiketsehana taorian'ny hetsiky ny Rotota tamin'ity androany ity. Mbola mitohy ny fitokonan'ny mpianatra ho mpitsabo mianatra asa sy manampy eny amin'ny tobim-pahasalamana sy hôpitalim-panjakana amin'izao raha nitatry ny mpitarika eo anivony vondron'izy ireo androany. Tsy tsahatra ny fitokonana mandra-pahitana valiny amin'ireo fitakian'ny mpianatra ao mpitsabo raha ny fanazavany ny mpitarika hatrany efa misy ny fampiresahana amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka hitadiavana ny vahaolana amin'izao manoloana ny fitokonan'ny mpianatra ao mpitsabo mbola fiandrasan-draharaha sy fandraisana tanana ny vonjeny irery ihany no afaka tanterahan'ny hôpitaly amin'izao noho ny tsy fampian'ny mpiasa ihany koa raha ny vaovao ray avy any anivon'ny hôpitaly eto Andrenivohitra. Andra Lalarso omegarana efitsona. Efa tao anatin'ny iray volana sy tapany fitokonan'ny mpianatra ao mpitsabo efa mianatra asa eny anivon'ny tobim-pahasalamana sy hôpitalim-panjakana. Nampiady tanteraka ny fidirany an-tsehatra teny amin'ireo hôpitaly sy tobim-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana izy ireo nanomboka ny 5 septambra lasa teo. Izy ireo nefa no miantoka betsaka ny fandehanan'ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana ny marary eny amin'ireo hôpitalim-panjakana ireo vokatry ny tsy fahampian'ny mpitsabo eny an-toerana. Nanomboka tamin'ny fitokonan'ny mpianatra ho mpitsabo lasa tsy afaka mandray afa-tsy ny amehana na ireo fitsaboana maika sisa ny hôpitaly lehibe
araka ny fanazavany ny mpiasan'ny fahasalamana eny anivon'ny hopitaly. Maro mantsy ny fitsaboana tsy afaka tanterahina raha tsy misy ny fanampian'ny mpianatra Opitsabo. Mbola manamafy ny fitohizan'ny fitokonana nefa androan'ny mpianatra Opitsabo. Mbola tsy nisy ny famaliana ny fitakian'izy ireo na dia efa misy aza ny fampirarahana amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka hoy ny mpitarika ao anatin'ny vondry ny mpianatra Opitsabo. Tsy verina ny anivon'ny hopitaly sy ny tobim-pahasalamana araka izany izy ireo raha tsy hita mangirana ny fitakiany. Anisan'ny takian'izy ireo ny fanatsarana ny rafitra ara-pahasalamana eto Madagasikara sy ny fanatsarana ny foto-drafitra azy. Eo ihany koa ny fampiakarana ny tambon'ny fianarana asan'izy ireo ary ny ampitomboana ny isan'ny mpitsabo ho raisin'ny fanjakana ho mpiasam-panjakana. Afa-tsy misy asa mandeha eo amin'ny commune Ankrihitra district Anambatobe anatin'ny faritra Boeny araka ny tatitry ny ben'ny tanàna avy any an-toerana. Tsy misy mety miasa ny mpiasan'ny commune noho ny tsy faneken'izy ireo ny kandida ho ben'ny tanàna farany teo izay resy tamin'ny fividianana nefa dia tonga any an-toerana naka ny toeran'ny ben'ny tanàna. Nitondra didim-pitsarana avy aty Antananarivo mametraka azy ho ben'ny tanàna io mpisolo toerana io izay tsy nisy nalala akory ny fisiny ny raharam-pitsarana mikasika izany. Mametra mpialana tsy kelikely ihany koa ireo mpanolontsaina communal sy ny mpiasan'ny commune ka efa mpanolontsaina 10 amin'ireo 7 no efa niala noho ny tsy fanekena ny zava-misy any an-toerana mikasiny hanao fitokonana faobe ho fanoherana izao. Zava-misy izao ny vahoakany Ankrihitra ny talata 10 novambra ho avy izao raha ny fanazavana tateriny Mamitsinandriambololo eo amin'ny sariny Omega Arnefson. Ny herinandro lasa teo no niditra tao amin'ny commune Ankrihitra district Anambatobe faritra Boeny naka ny toeran'ny ben'ny tanàna ny kandida ben'ny tanàna mpifaninana aminy iray tamin'ny fifidianana farany teo. Tsy anisany nahitana fifanilana ara-pifidianana ny commune Ankrihitra raha ny fanazavana. Lany ara-dalàna tamin'ny fifidianana ny ben'ny tanàna amperinasa amin'izao fotoana izao raha ny tatitra trany. Nataitra ny mponina sy ireo mpiasa ny commune araka izany ny fahatongavany io mpifaninana tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna io tao amin'ny commune miaraka amin'ny didim-pitsarana mametraka azy ho ben'ny tanàna. Io mpifaninana io izay tany amin'ny laharana fahatelo tamin'ny fifidianana farany teo. Tsy misy manaiky izao zava mitranga ao amin'ny commune Ankrihitra izao ireo mponina sy ny mpiasan'ny commune. Miantso ny fitondrana foibe ijery ity olana ny ben'ny tanàna amperinasa izay nilaza ihany koa fa mikasa ny hanao fitokonana faobe ny vahoaka Ankrihitra ny talata ho avy izao ao an-tampon-tanàna. Ny trankeriny niaraka tamin'ireo polisy sy gendarme ireo ilay olona izay milaza fa nahazo grosy izy avy aty amin'ny tribonaly avy aty Antananarivo ka tonga niaka ny toerany ben'ny tanàna zay dia tsy manaiky ny vahoaka anivon'ny commune Ankrihitra manoloana izay zava-misy zay ka hitarika fikorotanana eo anatrehany vahoaka izay zavatra zay ary tsy maintsy hiakatra eo anivon'ny commune vahoaka amin'ny talata ho avy izao. Tsy misy asa mandeha amin'izao fotoana izao amin'ny commune Ankrihitra. Tsy misy mety manao asa mantsy ireo mpiasan'ny commune noho ny tsy faneken'izy ireo ny kandida ho ben'ny tanàna farany teo izay resy tamin'ny fifidianana nefa dia tonga ny an-toerana naka ny toerany ben'ny tanàna nanomboka ny herinandro lasa teo. Nametra mpialana tsy kelikely ihany koa ireo mpanolontsaina communal sy ny mpiasan'ny commune ka efa mpanolontsaina misy 5 amin'ireo 7 no efa niala noho ny tsy fanekenan'ny zava-misy any an-toerana. Raha ny vaovao nivoaka izao hariva izao nivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena kosa dia vita sony ny tolakandro teo ny fanarana na protocole d'accord mikasika ny fitakiana ny zon'ny mpampianatra eo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Dr Antriniana Elikarena sy ireo solitena ny sindika ahitana ny vondron'ny mpanabe mijoro VMM ny mpanabe manova ifotony MMI ary ny avy amin'ny école normale supérieure ENS ary ny FRAM. Isan'ny tafiditra tsy ny fifanarana ny fampidirana mpiasam-panjakana ireo navita fianarana avy amin'ny ENS, ireo navita fiofanana avy amin'ny CFPRP, ireo mpampianatra FRAM ny intégration systématique ho an'ireo mpiasa navita nataony ny fampiakarana ny indemnité de crais sy ny indemnité de logement. Tapaka ihany koa fa iverina an-tsekoly ny mpianatra manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Vahiny ny fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara ny alakamisy 9 novambra 2024.
ny Bishop Patrick Andrenarivo tarika ny Église Chaîne. Natsoa ny fianakaviany rindray marariny zao satran'ireo zany tena le probleman'olona tsy le probleman'olona mandry fa le problème tsy vita amin'ny vola. Zay tena hoe misy karazan'olona manana problème zay tsy vola zany ny olana fa tena zavatra hafa mihitsy. Misy leny sasany tsy vola koa ny olona fa resaka fitiavana. Misy leny sasany tena ara-bola mihitsy, tena hoe tena misy olona zao ohatran'izany tsoro vavolombelako izy tao anatin'ny fitoam-bavaka hoe ny antony tongavako tato izy tena Atsatonoana ny fandarana manokana ao raha eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny alakamisy 4 novambra 2024 aorian'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy. Bishop Patrick Andrenarivo mpitarika ny Église Chaîne novainy fandarana manokana izay hoarahintsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara aorian'izao vaovao izao. Anozintsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka amin'ny distrika ny Manjakandriana. Misy mizana tsinjanila amin'ny distrika ny Manjakandriana mahakasika ny fitrandrana ny hazo amin'ny Durand de Vilaine anatin'ny commune Ranivao distrika ny Manjakandriana raha nambaran'ireo mponina sy ny manam-pahefana ao an-toerana. Omena lalana malalaka ikapany hazo sy anao izay daniny kibony ireo milaza ho tompon'ny tany vao nipoitra roa taona teo izay raha nambaran'ireo iaran'ny fandrahonana sy ny antso-jay iaran'izany ihany koa moa ireto mponina izay efa nanamainto milaly ny tany efa ho 30 taona raha ny nambaran'izy ireo dinga tanteran'izy ireo ny fangatahana ity tany ity sy ny famerenana ity tany ity ho tany mpanjakana raha nambaran'ireo mponina ihany nambaran'ny vady tany izay tonga teny toerana kosa fa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra ahinany sy ny fampikapana famaky eto amin'ity toerana ity ary fidira kotomanalina. Efa mihoatra ny 30 taona no nanamainty milaly teo amin'ny Durand de Vilaine TN numéro 10.497-G izay misoratra amin'ilay olona antsoina hoe Ramaherson ireo mponina ao amin'ny fokotanina Tanivao sy ny fokotanina Tsambavy anatin'ny commune Ranivao distrika ny Manjakandriana. Tsy nampiasain'ireo taranak'ilay tompony nandritra ny 50 taona mahery io tany io. Kininona no nambolen'ireo ray aman-dreny nanamainto milaly ny tany teo izay mbola toezin'ireo taranaka hatramin'izao. Maro ireo vody hazo no mahatratra 20 cm hatramin'ny 1 metatra ny sava ivony izay ahafahana milaza fa nahatratra 50 taona any ho any. Tsy nisy nanelingelina na nanana olana ireo mponina hatramin'izay fa 2 taona teo eo no nipoitra ny olana vokatry ny fitakiana vola nataon'ireo commandeur raha mikapa hazo amidy na atao charbon. Vao maika ny tombony disadisa sy olana 1 taona lasiny sanandripaka ny alakininina amin'ny tany 3 hektara andreo nanamainty milaly ny tany ao anatin'io Durand de Vilaine io. Ireo commandeur pietraketraka ireo na efa naiky fa tsy nambolo-kinininy iray fototra azy ireo teraka Ramaherson. Mbola miverina ihany izy na nikapa ny hazo izay nambolena fokon'olona dia milaza ny kio fa ny mpamboly tsy misy zoany fa ny tompon'ny tany manana titrany no misy zoany. Nambaran'ireo mponina fa raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ho kapain'izy ireo famaky ireo manao izay daniny kibony mikapa ny hazo amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'izay fiverenana ihany nefa no zavatra ataondry zareo fa ny zavatra atahoranay raha le hazo ihany no kapainy aloha dia efa iraha mahita ireo fa ireo potika ireo ny zavatra atao. Fa ny atahoranay tompoko dia noho ny fanaovandrareo be aloha sy ny fanaovandrareo herisetraka ny atahoranay no ivadika zavatra hafa izy ity ho any amin'ny resaka kidy lapinina na sanatry avy mivava any amin'ny resaka fanolanana. Mangataka amin'ny minisitry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana hamindra ny ho tany mpanjakana ahafahan'izy ireo manavaka izay mainty milalin'izy ireo tsiraray avy ireo mponina. Izany izy ireo no rariny sy hitsiny. Verina indray zany problème zany amin'izao fotoana izao ka mangataka nareo manam-pahefana tompoko jereo ny olona reto vahoaka reto fa ikapa velona ireo tsy ny kininina ntsony no ikapa ny nokapainy fa ny olona ny fampikapa raha tsy mandray ireo andraiky nareo tompoko. Nanamafy kosa ny taranaka Ramaherson fa ara-dalàna no matompo ny tany azy ireo ary misy ny taratasy manazava manambara izany. Efa misy borina ihany koa ny tany manambara ny mahazo ireo ny tany ho ny fianakavian'ny Ramaherson.
Vinavinany mety ho toetry ny andro mbola hitoy ao anatin'ny 3 andro manaraka ny rotsakorana indrindra ho an'ny faritry ny avoatany raha ny fanazavan'ny foibe famantarana ny toetry ny andro ahina atetika ihany koa ny avandra amin'ny toerana avo amin'izao mbola anatin'ny vanim-potoana manasara taona izao mbola ho ambony hatrany ny maripana kandidina ny 20 degré Celsius ny ambany indrindra ary hatratra 30 degré Celsius ny ambony indrindra. Tsy mbola anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ny eto Madagasikara na dia efa nanomboka nisy aza ny oram-baratra omaly tamin'ny toerana sasany indrindra ny teto andrenivohitra sy ny manodidina fa mbola anatin'ny vanim-potoana manasara taona. Izany azy mbola hitoy anatin'ny 3 andro manaraka ny rotsakorana amin'ny faritra maro eto toerana indrindra eto amin'ny faritry ny afoantany. Marterana ny atmosfera tanatin'ny 3 andro avy vokatr' izay dia mora kokoa ny fiforonana oram-baratra saika manenka amin'ny faritra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny tendry ny avaratra atorak'izay ihany koa ny morotsiraka andrefana atsimo andrefana ary atsimo Madagasikara iny ihany no maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mety ho betsaka kokoa ny rotsakorana indraindray indrindra ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Ahina ihany koa ny sin'ny avandra indrindra amin'ny toerana avo araka ny fanazavan'ny foibe famantarana ny toetrandro hatrany. Mbola ao ambony ny maripana manerana ny nosy ka 40 degré Celsius no ambany indrindra ary hatratra 30 degré Celsius no ambony indrindra. Nateo aza ny orana omaly mbola mijanona ao ambony ny tany faloton'ny rivotra eto Antananarivo. Avy dimeny hoarina amin'ny fenitra nasionaly sy ny fetrany OMS ny rehefa voaray hoy ny foibe famantarana ny toetrandro. Afa-tsy hoe sorona ireo police de la route fa avao maika aza ao ampiny raha ny fantatra hatrany izany ho ampitomboana izy ireo hanatsarana hatrany ny fomba fiasan'ny polisim-pirenena miantso ny olom-pirenena ihany koa izy ireo mba hiara-iasa hatrany ary iantso raha toa ka misy ny tsy mety na nitrangana kolokolo izay ataon'ny polisim-pirenena tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny fomba fiasa sy ny tena fametrahana ny fanavaozana izany ho hatrany ny tale jeneraly Sibelara Andriamazava sy fetrany mananjara. Tsy manakana ireo polisy tsy zava-taratasy ny fanapahan-kevitra fampetona ny police de la route amin'izao fotoana izao hoy ny tale jeneraly ny polisy pirenena. Namafy ihany koa ny tale jeneraly ny polisy pirenena fa tsy andeferany ireo polisy manao kolikoly ary miantso ny rehetra ihany koa saitoroka raha misy ny fitakiana voly sy ny kitrangana kolikoly tahaka izany. Ny police de la route asa manokana asa klasika amin'ny police pirenena zany. Be da be moa nanontany aho hoe tsisy polisy olo ve zany amin'ireny. Eo reny police reny tsy ndriko mazava tsara. Fa kosa miopana bebe kokoa amin'inona zany ny ataony éducation et sensibilisation fanabeazana. Dia izy mpanday loto mihitsy hoe ty tobily ty bisikilety ty moto ty nandalo teto androany tsisy kasika izy dia nitenenina hoe mba manaova kasika ianao. Ampahafantarina azy ina ny antony tsy mety anaovana kasika. Ho anareo ne io lalàna io ho atsika rehetra izy mahazo tombony fampiarana lalàna itsika rehetra zao. Ka raha misy ny tsy fanaran-dalàna raha ianao zao ohatra savaiko tsisy permis mbola andeferina anao amin'ny fotoana tonga rapitsy mbola ianao ihany ve dia oleferina ve zay fotoana zay efa manany ihany kosa ny anaran'izany. Tsika petraky ny police pirenena amin'ileo axe stratégique enina dia ho tsindriana mafy tsy oleferina ary mangataka mihitsy aminareo mpitsirairay avy aoka asa hitoroko ianareo dia aza tonga complice ko misy ny corrupteur dia misy le corrompu tsy andray eo ny voly io ny police raha tsy mamme anareo fa manina mamme dia aveo menimenina aza mamme misy tompona andraikitra ny eo. Ampitomboana ny isan'ny polisy hanamafisana ny asa fitandroana filaminana sy ny fanentanana mba ho fampanaran-dalàna eny an-dalambe. Tafiditra anatin'ny fanatsarana fomba fiasa sy ny tena fametrahana ny fanovana izany ho hatrany tale jeneraly ny polisy pirenena. Imasoan'ny mpitandrona filaminana ihany koa ny fanompoana ny vahoaka sy ny ady amin'ny kolikoly raha ny tatitra hatrany. Fotoana izao anarantsika ny resabe. Ny PSTV plus info mampafantatra Mamy Ravatomanga tazonina any amin'ny polisy tsy naverina any amin'ny hopitaly. Nandidiny ampidirana ny Mamy Ravatomanga any amin'ny toerana fitazonana any amin'ny polisy ny fitsarana Mauritianina
taorin'ny fanoheran'ny Financial Crime Commission na FCC ny fangatahana famitsorana azy vonjamaika. Laza ny FCC fa mety isy fampisafoto fotoana pirofo fanilingilana vavolombelona afitsoana raha vely ivoaka kalalahana izy. Itsandaniny dia nametraka fanoherana teo anivon'ny fitsarana ny mpisolo vavany Maître Siddhartha Awoldar izay milaza fa nisy fanararotana ara-pitsarana, fisambonana tsy ara-dalàna ary tsy fisina antony ara-dalàna ampianenjehana azy. Voatondro ny 17 Novambra ho avy izao no anaovana ny fandraisan'ny fitsarana io fangatahana io. Nivoaka ny efitrano fitsarana tamin'ny seza misy kodiarana na fauteuil roulant Imam Ravatomanga taorian'ny fienoany. Ny pejy malagasy venao mampafantatra na mpiaka-peso nanao fanambarana itojo ranaivo na fantatry ny rehetra amin'ireo fiarany Lamborghini sy Ferrari eto Madagasikara fa misy karana sasantsasany manao tsindry azo lena azy. Efa vita ho izy ny fanarana fa mbola tsy afa-po ilay karana fa hoe amoronana dosie ho azy mba hampiakaran'izany any amin'ny fitsarana. Tsy ekeny izany ho izy. Ny vaovao 24 Tireseto mampafantatra tsy mitsoka amin'ny volan'ny knapo sa ny SMGD ho ny tale jeneraly. Ny tale jeneraly ny SMGD fa volay 10 miliara ariary ny voaloha tamin'ny trosan'ny knapo sa mitetina 240 miliara ariary. 10 volana ny fepitona tokony namerenana azy ary tapitra tamin'ny volana Martsa 2024 izany, saingy niena ny vola niditra tamin'ny SMGD izay tsy nafanana andola vola. Volaza fifanisy ny fangatahana fantarana fotoana andoavana izany saingy tsy nisy valiny ary mangataka fionana ny tatabatra boribory amin'ny knapo izy ireo. Ity raharaha ity izay mbola eny amin'ny fitsarana amin'izao. Ny pejy La Chasse Info mampafantatra na mpiantsy fivoriana miaraka amin'ny ray aman-drenin'ny mpianatra ny lycée Jules Ferry Faravohitra io maraina io. Tondran'ny tompona raikitra sy sekoly sy ny mpampianatra fanazavana momba ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao tsy namalin'izy ireo ny ahiahan'ny ray aman-dreny ny amin'ny fitohizan'ny fampianarana. Songadina tao ny antony fitakian'ny mpampianatra dia ny famerenana ny asan'ny fanabeazana izay natao ankila-baona nandritra ny taona maro. Voalaza tao ihany koa fa efa misy ny fanarana amin'izao fotoana izao eo amin'ny fitondrana ankehitriny sy ny mpampianatra ka ny fanaovatsy ny fanarana io androany 9 Novambra 2024 sisa no andrasana dia miverina mampianatra izy ireo ny alatsinainy ho avy izao. Nanambara ihany koa ny solotena mpampianatra fa tsy maintsy vita foana ny fandaharam-pianarana rehetra satria efa manana traikefany amin'izany izy ireo. Ny pejy Charles Paul Tsilanizara mampafantatra mandray andraikitra ireo tanora ao amin'ny fikambanana Zamabe tonga nametraka ny dossier de candidature ho filohan'ny faritra Atsinanana teny amin'ny présidence androany. Voafantina tao anatin'ny maro ny tenako. Manantena fa hamaly ny etahitan'ny tanora ao amin'ny faritra Atsinanana izay mitaky fiovana tanteraka ny filoham-panjakana jaina. Mankatelina indrindra tompoko, masina ny tanindrazana. Afametery ny elanelana eo amin'ny tandreo mijery fahitalavitra na meno onjam-peo. Mihoatra amin'ireo manaraka ny tambazotra tserasera raha ny tarehimarika farany ny volana septambra 2024 izay notrandrahana teto Antananarivo renivohitra satria dia 520 isan-jato sisa izany midika fa kely sisa dia azo vana toy ny sehatry ny hainy vaky jery ny tambazotra tserasera. Nefa raha ny fahamatorana no ampitaina dia mbola vereziny ny hainy vaky jery lavitra ny tambazotra tserasera fanadihadiny ny App TV. Raha oharina amin'ny media klasika na ny haino vaky jery ny tambazotra tserasera dia samihafa ny fikirakirana ny resaka na ny vaovao ampitaina satria ny eo amin'ny sehatry ny haino vaky jery dia mpanao gazety na vita fiofanana mikasika ny tandroa sy ny asa fanaovan-gazety. Mahay manavaka ny vaovao amin'ny serasera ary mahafeno fomba fanaovana recoupement na fanamarinana no miantsehatra ao amin'izay fampahalalam-baovao izay. Raha toka ny olon-drehetra tsy hakanafaka na firy-taona na fari-pahaizana toy ny ahoana rehefa manana kaonty na fako io na tsy fako dia afaka maneho hevitra sy mampita vaovao avokoa eo amin'ny tambazotra tserasera. Misy mihitsy ny fifaninanana masina eo amin'ny samy orinasa-gazety amin'ny faninjehana ny atao hoe scoop na ny matoam-baovao mafana tsy misy mpanana. Fa ny fanaovana izany dia manaraka hatrany ny fitsipika sy ny fentry ny asa fanaovan-gazety. Ao anatin'izany, ny fiarofana ny loharanom-baovao raha mangataka ny tsy ho tononona izy na ihany koa ny fanehoana fa mampiasa sary indrana raha toka tsy ny mpakasaran'ilay haino vaky jery no naka izany na ihany koa ny fanisiana ny daty ny trangan'ny sary iray raha toka image d'archive na tranga efa taloha no anehoan'ny fampitam-baovao iray.
eo indrindra ihany koa ny fisian'ny olavitry ny mpanao gazety maneho fa matianina ny sehatry ny aino vakijery. Tamin'ny faran'ny volana oktobra 2022 iny Chine, raha ny loharanom-baovao avy amin'ny gazety Book Economic Times dia namoaka lalàna fa ny olona mpizara vaovao na resaka mikasika ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny toe-karena, ny lalàna, ny fitsaboana eny amin'ny tambazotra tserasera dia mila manana profo amin'ny mari-pahaizana ananany amin'izany. Tena fiovana goavana mitondra tsikelikely ny tambazotra tserasera ho sehatra mihamatotra manakaikaiky ny aino vakijery ny fisian'izany lalàna izany raha ampiarina tokoa. Eny amin'ny tambazotra tserasera tokoa manko dia maro ireo karazana fanodikodinana ny resaka ahatongavana amin'ny tanjona iray. Ny lalatsaina narafitry Stephen McCornack momba ny fikarohany miopana amin'ny fanodikodinana ny vaovao na ny théorie de la manipulation de l'information dia maneho fa amin'ny endrika isan-karazany no isehoany izany, toy ny fanomezana vaovao miendrika ho marina nefa diso satria novaina, na no esorina sy tsy ampahafantarina ny hodidina mandrafitra azy, mba ahafahana manjono ny sain'ny mpamaky ho any amin'ny tiany mpanoratra tongavana. Ny olom-pirenena mahalala izany dia efa mailo sy mahay manadiady hatrany rehefa manara-baovao eo amin'ny tambazotra tserasera, satria tsy mbola mahatoraka ny famatoran'ny fampahalalam-baovao atolotry ny aino vakijery ny eny amin'ny tambazotra tserasera hatramin'izao aloha. Afanandravarava ny fanesorana mpiasam-panjakana ambony nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Larbi 5 Novambra 2024. Nesorina avokoa ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena rehetra manerana ny faritra 13 araka ny tatry ny filan-kevitry ny minisitra. Nesorina tamin'ny toerany ihany koa ireo tompon'andraiki mpanjakana ambony ny tana andraikitra goavana misa enina eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola nahazo toerana eo anivon'ny fiadidian'ny fanovana ny Repoblika kosa ny kolonely Andriana Soavina sy ny contrôleur de police Refan Touljanary. Nesorina tamin'ny toerana ihany koa ny généraly Eulak, tale généraly ny BNGRC teo aloha ary nosoloana ny généraly de division Ramanantsof Gabriel. Mitatra ny vaovao Zorabarjana. Nandritra ny filan-kevitry ny ministra Indro Misesy taorian'ny fanendrena ny mpiamana amin'ny gouvernement dia tsikaritra faobe avokoa ny fanesorana ireo mpiasam-panjakana ambony. Omaly Alarobia 10 Novambra nandritra ny filan-kevitry ny ministra dia noraisina ny didim-panjakana manala amin'ny toerany talepatry ny fanabeazam-pirenena rehetra manerana ny faritra 13 izay everina fa atompona andraikitra napetraky ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha Saondrary Marala Marie Michel sy ny talekabinetra ny ministera ny fanabeazam-pirenena Alain Chan izay mbola eo amin'ny toerany hatramin'ny androany izay akamaroan'izy ireo moa dia napetraky izy ireo hoy ny mpanara-baovao politika. Ho an'ny ministera ny vola sy ny teti-bola ihany koa dia nesorina amin'ny toerany avokoa ny tale général ny fahadiranana, ny tale général ny etra, ny tale général ny tahiry-molam-panjakana, ny sekretera général ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny tale ny vondrona momba ny fandrindrana ny tetikasa fanerana indray ny toe-karena ary ny talen ny fitondran-draharaha sy ny fitantanam-bola eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Tsy mbola noraisina kosa ny mpisolo-toerana azy ireo nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly Alarobia isan'ny nahazo toerana eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ity filan-kevitry ny ministra ity ny colonel Charles Andriana Soavina izay nanao sesitany ny tenany taon'ny Nosy La Réunion nandritra ny fitondrana rajoelina ity farany izay notendreny ny filan-kevitry ny ministra ho tale général ny sampandraraha-pirenena miady amin'ny Oska isan'ny niarany Antojay nandritra ny fitondrana teo aloha ihany koa ary nahazo toerana ho tale général ny Central Intelligence Service eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika ny contrôleur général de police Lebiria Rufin Touljanary. Nesorina tamin'ny toerany ihany koa ny tale général ny BNGRC teo aloha ny général Eulak Andriakadz ary ny général de division Ramanatsof Gabriel no nisolo toerana azy nandritra ity filan-kevitry ministra ity ary androany no nanatanterana ny mpifamindram-pahefana teo amin'ny tale général Rotonta. Notendrena nandritra ny filan-kevitry ministra ihany koa ireo tomony raiky mpanjakana miisa 4 eo anivon'ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika.
Fa niaona tamin'ny filohan'ny rafitra fanavaozana Republikan'ny Madagasikara teny Avolony avy amin'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana na ny HCDD-ED. Nanolo-kevitra ny filoham-panjakana mikasika ny dingana atongavana any amin'ny Repoblika Fadimy ny HCDD-ED tolo-keviny ny anomboana ny dingana amin'ny alalan'ny feonambe pirenena izay andraisan'ny rehetra anjara avadika lalàna izany avy eo ireo atotan-kevitra rehetra ary aorian'izay ny herisona amin'ny fifidianana rehetra izay tsara raha tomboka amin'ny alalan'ny fitsapan-kevi-bahoaka amoahana ny lalam-pandrenana vaovao ho iatran'ny HCDD-ED. Fanazavana. Ny dingana voalohany mazava ho azy dia ny feonambe pirenena. Mila mifampiresaka ny malagasy samy malagasy na avy amin'ny ankolafy inona na avy amin'ny ankolafy inona. Raha ny faniriana HCDD-ED azy dia tena hoe manomboka eny fotony. Mety ho sarotra hoe hanomboka any amin'ny fokontany fa ohatra maninona mora manomboka any amin'ny commune, miakatra amin'ny distrika, miakatra amin'ny faritra ary mifarana eto amin'ny renivohitry Madagasikara. Na izany na tsy izany mety ho voafetra ny fotoana, mety ho voafetra ny oenti-manana izay. Ny fitondram-panjakana moa mahafantatra hoe inona no metimety kokoa raha mitahany fahafahana manao, izany hoe amin'ny fotoana izay fohy sy ny oenti-manana. Fa nenay izany proposition dia hoe tena tsara raha hoe manomboka any amin'ny commune izay feonambe pirenena na izay fomba hitenenana azy zay atao fakakevitra. Rehefa voangona ny hevitra mivadika ao atotan-kevitra dia ireny no avadika lalàna. Izay ny dingana faharoa. Dingana faharoa zany dia ilay fandrafetana ny lalàna, lalam-panorenana zany sy ny lalàna hafa izay mifandraika amin'ny lalam-panorenana na ilay miteraka olana eto amin'ny firenena. Indrindra ohatra ny lalàna mifehy ny fifidianana. Fa tsy maintsy tsika miainga amin'ny lalam-panorenana foana satria iny no lalàna fototra. Ao aorian'izay vao miroso amin'ny fifidianana isan-karazany. Tsara indrindra dia ny fitsapan-kevi-bahoaka. Izany hoe ny fitsapan-kevi-bahoaka no hamaritra ny lalam-panorenana vaovao hitondra ny tany sy ny firenena indray raha-pitso. Dia manaraka ho azy moa ny lalàna hafa izay mifandraika aminy fa ny lalàna fototra no tokony hiaingana voalohany. Vahin'ny fandarana manokana ny sabotsy 7 novambra 2024 aorian'ny fandarana ny aty aminay. Rabeny Fara Désiré, pilohan'ny filakevi-pitantana ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Raha izay moa dia nitarika ny olona hoe mba andao ao anatin'io ilay Andriamanitra ny fidy atsika ho malagasy io no andeha hiainana an'izany maha-malagasy ny fiainam-pirenena malagasy zany. Zany ifampirisihana zany fa tsy fanerena. Dia manasa ny kristianina rehetra mba handray anjara satria araka lazaiko zany hisy atrikasa ao ifanakalozana dia amoaka izay fehi-kevitra ny kristianina hoentina koa ampitaina any amin'izay mety fikoanan-tom-pirenena ka na iza dia vonona ka vonona dia afaka handray anjara. Aza tonoana ary fantarana manokana hoaranao eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny sabotsy 7 novambra 2024 aorian'ny fandarana ny aty aminay. Ny filohan'ny filankevim-pitantanan'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy Désiré Rabeny Fara no vahin'ny fandarana manokana izay horahintsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny sabotsy 7 novambra 2024 ho avy izao arian'ny fandarana ny aty aminay. Izao indray sika anaraka ireo vaovao tapatapany. Mandrara iray teto Antsirabe miara fivadim-pitokisana sy halatra vola mitetina zatapitra isariary ny farany volana oktobra lasa teo. Lehilahy iray efa niasa tao amin'ny lelam-pandrara efa taona maro izay niray nananatitra vola tany amin'ny banky noho izao nivadika nitondra ny vola nitsoaka izao.
taorian'ny fitorinana taon'ilay mpandraharaha dia noso avy hatrany tamin'ny fanadidina sy fikarohana ny sampandraharaha-paritry ny polisy judisiaire avy eto anivon'ny fitaleava-paritry ny filaminana mahoaka vakina karatra. Tamin'izany indrindra no nahatrarana ireto olona miisa 3 mianaka ireto izay niray tsy kombakomba nitondra ny vola nitsoka tany Fianaratsoa ary 7.20 tapitrisa ariary sisa ny vola tavaverina tamin'ny tompony. Olona akaiky be an'ilay le tompom-bola le izy dia izy zay zany rehefa mifampatokisana hatramin'izay hoe hoe mba versena any amin'ny banky ty vola ty dia iny no nahatonga azy nitsoka niaraka tamin'ny le vola. Natao ny fikarohana rehetra mikasika ny hoe ahoana no ahitana an'io satria nitsoka izy. Atao anatin'izay fikarohana zay no nahafantarana fa nandositra nakany Fianaratsoa ilay olona. Misy olona anankitelo zany tratra tamin'io raharaha io. Rehefa natao ny fitsavana moa dia 7.20 tapitrisa sisa mbola tratra tany amin'ny zareo zany le vola dia 7.20 tapitrisa sisa zany ny vola hita tany amin'ny zareo zany hoe ny ambony zany eo amin'ny 2.20 tapitrisa io zany efa lany zareo. Dia tsy maintsy eo anatin'izay zavatra dia tsy maintsy nentsana tatia Antsirabe izy anoizana ny fanadihadiny. Niaiky ny eloko avitany ity lehilahy nametrahana fitokisana tamin'ny fanaterana vola mitetana zavy tapitrisa ariary ity taorian'ny famotorana izay natao azy ary natolotra amin'ny fampanaovana avy hatrany izy 3 menaka tompon'antoka tamin'izao raharaha izao. Nanomboka ny talatalasa teo taorian'ny fampitandremana roa amin'ny 70 ora nomen'ireo andian'olona miben'ny tanàna ny komina ambanivohitry mandromondromotra ao anatin'ny distrikan'ny Taolagnaro mba ilany amin'ny toerany mahaben'ny tanàna azy dia nitosaka an-dalambe ny lanja Sorabavety ny azon'ny Braon commune ireo vahoaka amitaky ny ilany ben'ny tanàna io ao amin'ny toerana. Manoloan'izany dia tonga meloa iaron'ny komina sy ny ben'ny tanàna manoloana ny Braon commune kosa ireo olona izay manohatra ny fanesorany ity ben'ny tanàna ity. Vahoaka izay voalaza fa solotenan'ireo vahoaka nandany azy tamin'ny ara-dalàna nandritra ny fifidianana izay nitanterahana farany teo. Mariana Fehefafany nefany no nalany io ben'ny tanàna io eto amin'ny komina mandromondromotra izao. Araky ny fitaregnandreo ny fitakiandreo zany raha ny vatantegna ko eto dia marindrano fa zavatra lainga ary olo mpitarika anazy izy dia sy haiko angamba hoe ny regroupe reo telo sy lany fa i ben'ny tanànanay lany tamin'ny isa nagnarivona hery zay linananay vahoaky ka hatreto zahay zany ny fampandrosoana zay takindreo angamba sy haiko fa io trano komininay io tambany dia izy vitany etage io naminay eto Ambadikary misy cité mpianatry 720 mipetraka amin'ny cité io antofany kominy ny sakafon'io sy ny tragno zay ipetrahany zazavy lavitragno aby zany io mino tsy manantena angamba fa raha kominy raly eto Madagasikara mbola tsy mana cité zany lycée zany. Nanolotra paikady efatra lehibe ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena ho fanatanterahana ny fanohanana ireo fandaharana asa mikasika ny tanora sy ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Nandritra ny fiorana voalohany raha ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny mpiara-miombonantoka aminy tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena no nanoloran'izany. Ray ngiza be ao anatiny ao dia miresaka famerenana ny fahatokisan'ireo tanora fitantanan-draharaha-mpanjakana mahakasika amin'ny tanora sy ny resaka fanatanjahantena eto Madagasikara. Faharoa ny fanatsarana ny serasera sy ny fahazahoam-baovao amin'ny lafiny fitantanana ny sehatry ny tanora mazava ho azy. Ny fahatelo ao anatin'izany dia ny fandraisana andraikitry ny tanora anatin'ny raharaham-pirenena ao anatin'izany resaka fahananasa ao anatin'izany anatin'izany raharaha politika ao anatin'izany raharaha ara-tsosialy sy ara-toekarena eto Madagasikara ary ny ataoko hoe ny paikady faefatra farany ny fanamafisana ny tontolo ny tanora sy ny fanatanjahantena sy fahazatsika tsara efa misy programma efa nitohana ny mpiara-miombonantoka roa hatramin'izay fa kosa amin'izao fotoana zao efa misy fiovana kely izy satria mifantoka bebe kokoa ny gouvernemanta ao anatiny dingany firosoana any amina fanarenana ifotony. Ifantoka amin'ny fanarenana ifotony firenena ny dingana manaraka izay alohavan'ny fitoeran-doha-pirenena hoy ny minisitra Alain Désiré Rassambany. Apetraka ihany koa ny komity ombonana natanteraka amin'ny paikady sy anaramaso ny fandrosoan'ny asa.
Afambola mitazona ny sain'ireo mpanaraka ny vaovao eto amin'ny firenena ny resaka fampianarana, indrindra ny fitokonan'ny mpampianatra amin'izao fotoana izao. Ireo mpisehatra atao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana androany dia saika samy naneho ny heviny mikasika izany avokoa. Dia raha antsika ary ny sasany tamin'ireo fanehoan-kevitra ireo atao amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana, fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Andriamato François avy any Tsiafajavona dia nanambara fa ilaina ny mamaly ny tombontsoan'ny mpampianatra amin'izao satria simba ny hoavy ny taranaka. Nia zany mba tiako tenenina le resaka fampianarany. Rariny aloha le fitakin'ny mpampianatra. Nefa na izany nazana zany le ankizy aty ambanivohitra aty tena tsy mianatra fa tena mijaly. Dia tokony ho atao zany le fitakiana fa le fampianarana zany tokony mba hotohina satria manala tana ambanivohitra aty amin'izao fotoana izao. Manaraka an'izay dia le resaka tombontsoa tokony ho an'le mpampianatra. Ny tena marina aloha dia tokony tsy ampandefena ny mpampianatra satria no avin'ny ankizy malagasy. Fa ny anany tiako ambara dozy aho hoe ty le tombontsoa eo papana be atao ny dépité agny ho an'ny dépité ty. Io zany tokony ho esorina mihitsy io afindrany amin'le mpampianatra any fanabeazana. Fa le tombontsoa tena tafahoatra. Demokrasia mivantana. Madame Rove avy eny Ambohimankakely kosa dia nilaza fa tokony nieritreritra ireo mpampianatra tamin'ny voalohany fa tsy amin'izao fotoana izao vao andeha hitaky sy hanao fitokonana. Rehefa mpampianatra izao miteny fa nitokona an'izao nefa tamin'ny fitondrana mangamasaka iny mihitsy izy no niteny hoe tsy misy mpiasa fanjakana azo raisina tsony eto akoatra ny tafika sy ny polisy sy ny gendarme. Dia tokony efa tonga saina naninona tsy ny grevy, naninona ka tsy nanokatra ny fampianarana fa tonga dia mitezana ny grevy. Fa tsy nalaina fotsiny vola ray aman-dreny, asa natao inao amin'ilay lycée sy inao daholo le vola ray aman-dreny zay zany dia mody avy eo tokony. Sa arodina aloha dia eo. Ohatrany lasa mampieritreritra le fikinareo. Teto nandeha ny tolona miantso mampiasa fanjakana amin'ny machine administrative. Akatsoy nanao ve nareo misy anareo no mitakitaky azy sondrio tanitsany noany. Rehefa tsy anao dia mela. Demokrasia mivantana. Madame Victoire avy eny Ambohitrimanjaka dia niteny fa tsy mandeha amalony ny aneny fitondrana amin'izao satria fanonganam-panjakana no nitranga teto ka izay no mahatonga izao zava misy rehetra izao. Ny fomba ny filoha na ina tenenao na ina tenenao dia mitsotra aminao zahay ary ny tena koa amin'izao dia pomba. Ny fiarovana n'izao dia tsy na fa ny olona ny fidiana tompoko matonga agatsambato dia ny olona reny dia safidy mihoaka izay. Ny filoha teo alohan'ny rajoelona dia mifidy mihoaka. Tsy tao anatin'ny fidianana dia fa tsy ara-dalàna izay. Izay dia mazava izay. Fanonganam-panjakana ny teo ary rahana izany fa fanonganam-panjakana ny teo. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Telopolo isanjato ny vahoaka malagasy no mbola tsy manana kopia naterana eto Madagasikara tokony hanao hoezaka bebe kokoa ireo ben'ny tanàna anentana ny mponina amin'ny fanaovana kopia naterana sy ny fanambaram-piterana ara-potoana raha ny fanazavana. Manona izany dia nisy ny fanofanana sy fanentanana ireo ben'ny tanàna nataony eo anivon'ny CNFM. Mbola maro ireo olona tsy manana kopia naterana soram-piankonana eto Madagasikara. Maro ny sakana mahatonga ny tsy fananana izany ary mbola betsaka ireo tsy mahalala ny lanja ny fananana izany hoy ny filohan'ny CNFM. Tafiditra anatin'ny antony tsy fananana izany ny fahalaviran'ny commune amin'ny hopitaly iterana ka tsy voatitra ara-potoana ny fanambaram-piterana. Mbola sarotra ny fandihana raina rehefa tratran'izay fahatarana izay raha ny fanazavana. Voalohany ohatra hoe raha miteraka ny renim-pianakaviana anankiray ka tsy any amin'ny tobi-pahasalamana dia efa manahirana aloha le déclaration de naissance dia eo koa ny fanaterana an'iny eo amin'ilay fahalavirana entre ny bureau-ny commune sy ny bureau-ny commune sy ny hôpitaly na ny toerana naterana satria eto amintsika dia misy ireo toerana tena hoe mandeha kilometatra maro tao zao nisy ny teny 30 kilometatra ny bureau-ny commune zay vao tonga any amin'ny tanàna sy any amin'ny hôpitaly. Marina fa be ny andraikitra sahany ireo ben'ny tanàna fa tokony atao vaindohan-draharaha ny fanentanana ireo vahoaka ao aminy soratra anatin'ny boky soram-piankonana hoy hatrany ny filohan'ny CNFM.
nivon'ny commune nefa no manome an'izay soram-piankonana izay ho an'ny olo-pirenena ka zay no antony anofanana azy ireo anentanana azy amin'ity tontolo androandroany ity amin'izay hoe tokony anao ezaka bebe kokoa mba hampitombo ny fanoratana ny olo-pirenena any amin'ny boky ny soram-piankonana eny anivon'ny commune. Nisy androany ny atrikasany arahany izy NFM tamin'ny ben'ny tanàna izay tohanany OIF tanjozany anentanana ireo ben'ny tanàna anentana ireo mponina ao aminy sy ampianatra ny mahazava-dehibe ny fananana soram-piankonana. Lafim-baovao kosa tafiditra tanteraka ao anatin'ny kolotsaina malagasy ny lalao fanorona. Ity no tena anisan'ny lalao noforonin'ny malagasy ny gitara sy tsy nahazo tosika avy amin'ny tompona andraikitra hatramin'izay. Misy anefa ny lalàna efa nivoaka fa ho voasokajy ho isan'ny kolotsaina malagasy ny fanorona ary ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina no miay azy ireo noho izany indrindra no anaovany ny vovonana nasionaly ny fanorona Antsoavo amin'ny fikabanana sy ny fampiroboroboana ity lalao fanorona ity. Romiary Manana sy Ivra Sata. Lalao noforonin'ny malagasy ary mampiavaka Madagasikara ny fanorona. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny kolotsaina malagasy ihany koa ny fanorona. Atara ary tsy voajery loatra ireo mpilalao sy mipity ity fanorona ity hatramin'izay ka manao Antsoavo ny tompona andraikitra mba hanampy sy hampiroborobo ity zerity izy ireo. Dia mba te hampafantatra zany ny tompona andraikitra ny fanorona fa misy ary mbola miaina tsara ny fanorona amin'izao fotoana izao ary tsy teny fotsiny izay fa ao anatin'ny ministeran'ny kolotsaina zany ny fanorona ka mba manao mpimaso ihany zany izahay atao anatin'ny tompona andraikitra ny fanorona mba hijerena manokana ny fanorona satria nisy arrêté ary nisy lalàna izay navoakan'ny gouvernement zany momba nyity lalao fanorona ity fa dia tena ao anatin'ny sehatry ny kolotsaina tanteraka izy. Ny fivoaran'ny teknôlôjia kosa dia efa mivoatra manaraka izany ny fikarohana ara-paikady ataony ny mpilalao fanorona ambony araka izany ny lenta n'ireo mpilalao amin'izao. Tena efa avolenta be ny nivaon'ny mpilalao amin'izao fotoana izao. Tena avolenta be mihitsy satria efa miditra ny anatin'ny fampiasana application mantsy ny ireo mpilalao ireo ka rehefa tena tafiditra ao anatin'izay sokajy mazana zay efa tena mazana tokoa satria tena efa avolenta be mihitsy ny fivoaran'ilay fikarohana. Fifanana open madamo no entin'izy ireo namboazana sy anairana indray ireo mpity ity lalao ity. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany fa ry zareo mpiara-miasa eto anivon'ny Vondrona TV Plus Madagasikara ihany avy amin'ny departementan'ny famokarana miarahaba ny Israel sy Nandriana tonga soa eto amin'ny plateau. Miarahaba anareo minada dia misaotra betsaka mandray amin'ity alina ity miarahaba ny mpijery rehetra ihany koa. Miarahaba anareo minada dia miarahaba ny any tokantrano rehetra ihany koa. Hitra amin'ny andiany fadimy ny petit chef amin'ity manao nasomana ahoana izay andiany fadimy izay. Petit chef en duo ny anarany amin'ity 5:20 ity. Zany hoe fifananana mikarakara sakafo aloha zany petit chef raha toa ka fitinina amintsika dia ny ampiavaka an'ity andiany ity dia ankizy anankiroa arak'izay tenenina zay hoe en duo. Ankizy anankiroa zany no asaina handray anjara handrafitra ekipa anankiray. Ireo ankizy anankiroa ireo mety hoe mpinamana, mety hoe mpiray tampo an-trano, kozan-kozina araky ny efa nambarany Nandriana foana moa tao anatin'ireny dokam-barotra nilazaina ireny. Dia amafisina zany eto ny fanentanana sy ny antso ho an'ireo maniry handray anjara satria ireo ankizy anankiroa izay soratra anaran'ireo dia ho jerena akaiky ny fiarahany ao anatin'izay fikarakarana sakafo izay rehefa tena raikitra ilay fisoratana anarana satria misy manontany hoe raha misy ankizy anankiray mazoto be aty aminay mety misy ankizy hafa ve ihany dia ny tena tsara nefany ankizy efa tena mifankafantatra satria jerena izay fiarahana miara milalao, miara mifanina, miara mikarakara sakafo izay dia sady ho azon'izy roa ireo ihany koa ilay loka goavana ilay izy raha amin'ny taonan'izany ankizy hoe 5 hatramin'ny 12-13 taona izany ao anatin'ilay hoe petit chef en duo. Misy kritera manokana ve hoe ifantenana an'ireo mpandray anjara?
Ny critère tena hoe takinao anatin'ilay izy ngamba dia 6 ka hatramin'ny 12 taona ny ankizy tena tadiavina ao anatin'ity petit chef en duo andian'ny fahadimy taona 5 sy 2 ity dia ao anatin'izay indrindra efa misokatra amin'izao ny fisoratana anarana ny ray aman-dreny indrindra ny tena andefasana fanentanana hoe afaka tonga mivantana aty amin'ny foiben'ny TV Plus Madagasikara ianareo manomboka izao misoratra ny anaran'ilay ankizy anankiroa araka ny tenen'i Israela teo ary ihany koa misy ny karazana ataontsika hoe condition kely na hoe fepetra tsara ho fantatra ray aman-dreny mety ho lalaovan'ny ankizy mandritra n'izay dingana rehetra lalaovana ao anatin'ny petit chef. Efa natsitika nandrianina teo ihany mikasika ny hoe fisoratana anarana fa manona zay amin'ny ankapobeny ny hoe fandaram-potoana rehetra sy ny fipetrapetraka ty petit chef andiany fahadimy ty. Zay tokoa satria ny ankizy zao anatin'ny hoe mianatra manantanina ny fiomanana rehetra ao anatin'ny examen sy ny sisa dia napetraka mihitsy ny hoe sabotsy sy alahady no anaovana an'izay fifaninanana petit chef zay eny Ivato no anaovana azy zany hoe efa misy fitaovana efa milamina dia mety mitondra ny pitsopitsony izay efa mahazatra fotsiny ny ireo ray aman-dreny na ireo ankizy hifaninana ankoatr'izay ihany koa ny akora zany dia ny TV Plus no miantoka azy ao anatin'ny lalao misy efa budget omena dia hoe tsy mahazo mihoatra ny ity dia efa iny zany eny amina tsena ataontsika hoe mba manome vahana indrayntsika amin'izao any amin'ilay gasigasy iny tsika io dia manome vahana eny amin'ny tsena gasy sika anome tsena dia budget ohatran'izao no omen'ny TV Plus eo anatin'izay dia fa 5 sy 9 ny volana novembre ho avy izao zany hoe efa tena tombotra izay dia sabotsy alahady aorinan'izay ihany koa ho an'ny vague manaraka zany ao anatin'izay petit chef 5 en duo ho ana zaza roa izay. Fotoanan'ny fanentanana ary izao mahakasika an'izay fandarina petit chef zay. Fanentanana angamba dia tonga avy anareo ray aman-dreny mafisina hatrany ihany koa fa mahaimaim-poana ny fisoratana anarana ao an'ity petit chef taona 5 sy 2 ity na ilay hoe petit chef en duo ka noho izany aza misalasala tsony raha ohatra ka misy izay fisalasalana izay ho antsika rehetra ny atokantrano fa tonga avy manantony aty amin'ny foiben'ny TV Plus Madagasikara hivanja Ambohitsoa na raha sendra ka misy tsy fahafahana dia azonareo atao ny mandefa hafatra amin'ny alalan'ny WhatsApp amin'ny alalan'ny laharana hoe 033 83 815 12 dia ao anatin'izay ihany koa nareo afaka misoratra anarana raha tena ka sendra tsy afaka mandalo aty amin'ny TV Plus. Dia isoratsika nandrianina sy Israel ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao nitondra izay fanazavana mikasika ny petit chef izay mbola itoihany moa zany ny fanentanana maro isan-karazany mikasika an'izay sy ny fampahafantarana maro fa dia izay aloha no mahakasika an'izay ho an'ny androany misaotra anareo. Ary isika ny fampahalalam-baovao kosa ary izao ny voambolana. Toy izao manaraka izao indray ny voambolana ifankazarana amin'izao anio izao tambolona no hoe tambolona dia sangodin-drivotra na sangodin-drano na sangodin-bovoka zany hoe ilazana zavatra miorongorondava na koa mitangolongolika ny fitambarany teny hoe ne qui sont tortilles no mety azo andikana azy amin'ny teny frantsay. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Misy zaridaina midadasika izay any ivelany ihany mila manaraka toromarika tsara rehefa izotra ao anatiny satria raha vao tsy izay dia ela be vao tafavoaka. Mitambolona ohatry ny fitangolongolo-kintsinay tsy inona ny firafitra ilay zaridaina na koa hoe amariny tsara ny tafo mba tsy ho lasa ny rivotra amin'ny tambolona somantsy dia hitafo lanitra ka aleo amafisina. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Liana izy ny vidin'ilay karazana tady fihainoana amin'ny finday tsy mety miorongorona satria tena leo ilay isaky ny amoaka io avy ao anaty kitapo dia tsy maintsy mitambolona ilay tady. Rehefa izay ary ny fatantsika dia azontsika malagasy ampiasana amin'ny andavanandro ny milaza ity voambolana tambolona ity rehefa amin'ny teny malagasy ety milaza toe-javatra mitangolongolika araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahave azy. TV Plus Madagascar.
dia ho arahantsika ary zao ny eo ara hoe Esmia Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage, des infrastructures à la hauteur de vos rêves, des espaces conçus pour créer, tester, grandir. Embrace change. Sini. Wow, Choco! Produit secret, Choco Burst, cornflakes nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. Nutrifood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Moteur, action. Sarik, avelao io. Ody, zahay amin'ny roa mbe folo sasany a miandry atsy a. Zao efa amin'ny ray sasany a lozanao ato. Atao Ohatray, olona mianatra ne izy fianarana ny atao ato raha misy mba kalma aloha. Fantatro zany hoe mianatra izy ato e. Mahalala fomba be farafarana manala kaskety aloha mianatra ny ataonay ato toeram-pianarana ny aty e. Mata mavadiko io a. Navadinao ary fianarana ny ato mpianatra io. Ka vadiko io efa amin'ny firy ny fotoananay dia mbola tazominareo ela biato. Ao asorty. Esorty akanjo ty dia andao ane. Aloha allo no kalma anao a. Sady mba mahalala fomba raha misy toeram-pianarana ny aty e. Avelao izy. Toeram-pianarana ty mba mahalala fomba farafakely mba manala satroka ianao, mba manao ody, mba mifampiarahaba. Dia alamino any ny problème anareo roa rehefa aveo fa alao aloha izy loha ihany rehefa satao zany mpianatra. Problème tokantrano izy matama andao ianao mandeha. Ady manakorotana be. Lasa misahirana be daholo mpianatra rehetrarehetra lasa variana be daholo mijery anao. Atao fotao aloha ty. Tsy vitainy io fa mandeha zay zao zao ny tsy atsonona efa sipanao to jereo a rehefa miresaka aminao tsy atsontonony mety sipanao ato mety manao sipa fotsiny ny zavatra atao aty zao ianao dia miamina be ato fianarana ny ato manaraka ny zavatra tokony hoarana mianatra ny ataonay ato raha misy asa manao an'izany ianao aza manakotana be anay aty raha mety ndany ianao mba mivoaka azafady ndany avoaka azafady kanty vadiko dia tokony mandeha zay zao e alao fa atoko mandeha izy rehefa aveo fa irava e dao no manakorotana be 10 minitra sisa tana fa tamy izy zay tena olona tsy mahalala fomba avy zary iny lanjalanjao ny asa rotam-piaro fa manakorotana ny fiainana mahalala fomba rehefa miditra amin'ny toerana iray coupé dans la boîte misoratsika rehetra ary tsy nisaraka hatramin'ny farany hely izay manana kosa izao mbola hitondra ny songadana ho antsika rehetra indray veloma tompoko vaovany amin'ny faritra Iorombe indray no songadina ao ataminao ny ity alina ity mitaky ny anokafana ny toeram-pitrandrana mika ao Sakasoa anatin'ny distrika ny akora faritra Iorombe ireo mpitrandraka any an-toerana olona hatrany amin'ny Antananarivo sy Iray alina mantsy no very asa mivantana noho ny fanakatonana io toeram-pitrandrana io nanomboka ny 3 novambra lasa teo vokatry ny fitokonana nataon'ireo mpanangom-bokatra rehefa nisy ny fitakiana ny Tamberbidy tamin'izy ireo no ny asa ataony ankoatrany fanomezana asa nisany nafoana ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny distrika ny akora ihany koa ny fisian'io fitrandrana mika io araka ny nambaran'ireo olobe ao an-toerana andremlola mamitsina rany avijona omega nanomboka tamin'ny taona 2020 ity no nampiroborobo ny toeram-pitrandrana mika eto Sakasoa anatin'ny distrika ny akora faritra Iorombe ny amaro ireo mpitrandraka madinika tonga taty an-toerana ka lasa tanàna mihitsy ny mandidina ny toeram-pitrandrahana fiarabe mazaka 520 taona mandidina ny 700 isan'andro no mivoaka amin'ity toeram-pitrandrana mika ity ary mitatitra izany any osy nakatona nefa ny toeram-pitrandrana ny 3 novambra lasa teo araka ny fanapahana navoaka ny OMC nisy ny fitokonana nataondreo apahana mpanangom-bokatra rehefa nisy ny fitakiana Tamberimbidy tamin'izy ireo sy ny mpanangom-bokatra rehetra nefa no nanao fitokonana izay niteraka disadisa ka nitarika tamin'ny fanakatonana Vonjimaika ny toeram-pitrandrana io resaka ambadika anay ihany fifanarahan'ny déposerie honorable fa tsisy mahakasiky ny vola na ny volan'ny collecteur tsy voakasiky ny araka ny zazavana zay hoe 2700 ny tamin'ny voalohany dia nefany amin'izao izy 900 ny prix any Sakasoa nefa mbola tsy miakatra fa le vidianana tamin'ny Ray alina ihany dia izy io manarakaraka an'izay zany
tsy ny collecteur sakasoa rehetrarehetra io olona ampolo olona 20 collecteur sakasoa efa roanjato olona 20 reo sisa io a izay misy an'ireo beny tanàna zay tsy beny tanàna misy ny toerana hitrandrana io a fa beny tanàna ty amin'ny district hafa no namandreo ao ka tsy hidiranay satria fitrandrana ny ataonay fitondrana an'le vokatra makatia fa tsy anao politika zay de tsy hidiranay zay politika andreo sy ny raha any fa raha io fitakinandreo a de tsy naman'io zahay satria tsy fitakina io aminay fa karazana gafy politika sy figafiana n'le fitrandrana ao Sakasoa. Olona naly no mivelona mivantana amin'ny fitrandrana Mika eto Sakasoa, very asa izy ireo hatramin'ny fanakatonana ny toeram-pitrandrahana, mangataka manokana ny ijerena izao olana izao ireo mpitrandraka. Zahay dia misy vahoaka amin'ny rivotsy alina no mitrandraka ao mivelona amin'io asa fitrandrahana Mika io. Manerana ny nosy zany miasa ao. Rehefa nisy ny grève dia misy ny fampetoana, misy ny fikasoan'ny asa, tsisy volameditra tsiny zahay zao dia lasa olana satria ny vary ao zao arivo ny kapoaka teo efa 2 arivo izy amin'izao zarana misy vidiana ny vaty tsy misy mpividy satria tsy avelan'ireo hitidina ny Sakasoa le olona mividy ny vaty izay mifanaraka taminay. Anisan'ny tondra amin'ny fandriampahalemana tao anaty distrikany Akora ny fisiany toeram-pitrandrahana io raha ny fanazavana trano nahazo asa avokoa mantsy ny rehetra indrindra ireo tanora miantso ny anokafana indray ny toeram-pitrandrahana ireo ray aman-dreny any an-toerana ary amahana olana izay miteraka disadisa amin'ireo mpisehatra anatin'izany. Tianay hitodika any amin'ny mpitondra fanjakana indrindraindrindra ny mpitondra fanjakana agnampbe io Sakasoa io tompo iveloman'olo marobe ato amin'ny faritra Isolombe distrika anankitelo Akora Ivohibe Ihosy dia mivelona ao daholo. Eny hatra amin'ny dahalo rainday zay nalaza be tato amin'ny faritra ny Isolombe tato ary nasan'ny ovafo ary nisy vakivava mihitsy ary manao hoe tsy hangala fisoa ka iangavianay ny mpitondra fanjakana mba tsy hakatona zany io sa ve mbola tiana hiverina ndray nisy fandriam-pahalemana ato Isolombe raha ohatra hakatona io manoloana an'izay izahay lonaka ato Isolombe olobe ato Isolombe dia tsy manaiky mihitsy hanakatonana io satria ho lasa horingany dahalo ndray ny fanananay rehetra. Anisan'ny akora mineraly ampiasaina amin'ny sehatra maro noho ny toetrany manohitra fanana sy manalefaka herinaratra ny Mika raha ny fanazavana trano voasokajy ho isan'ireo firenena manondrana Mika betsaka amin'ny eran-tany Madagasikara ka i Chine, Inde, Allemagne, Frantsa sy Japon no anisany mandray ireo vokatra Mika malagasy. Zay mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity ankasitrahana anareo sy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Velao adovoko.